Falmiarabantsika rehetra tonga sindray tao amin'ny MCTV manaraka fandarana manomboka antsika amin'izao fankalazana ny Pentecoste izao atao anatin'ny fandarana fiainam-baovao izay arahana amin'ny pasteur Tozorany Abaramanana. Miarabanao pasteur. Miaraba manokana Joana Narantombo. Miaraba ihany koa antsika rehetra manaraka ny MCTV amin'izao akatoko ny fankalazana ny Pentecoste izao. Ie, ao anatin'ny fankalazana ny Pentecoste izay moa zany pasteur dia afaka mba hazavainao anay kely hoe inona zany ilay atao hoe Pentecoste? Ny Pentecoste zany dia mizara anankiroa tahaka ny Pasika ihany koa ny heviny. Efa nankalazaina tamin'ny andro ny testamenta taloha ny Pentecoste ao amin'ny Deutéronomie 2:20 no manambara an'izany antsika izay mba afaka manamarina any tokantrano sy any amin'ny toerana rehetra any. Fa ny 7 ihany mba ho vakiako vetivety. Hoy ny Baiboly hoe herinandro 7 izy no isainao anao hatramin'ny andro andohan'ny fijinjam-bary no anisanao azy ary mitandrema andro firavoravona manarakaraka ireo herinandro ho an'i Jehovahandriamanitra ao ka manatera fanaty sitrapo izay omenao arak'izay hita iny Jehovahandriamanitra ao anao. Tamin'ny andron'ny testamenta taloha zany ny Pentecoste dia fahavokarana, fetin'ny fahavokarana, miakabokatra zany. Aty amintsika aty Madagasikara moa raha tsy diso hoe amin'ny volana mai, juin eo dia misy ilay antsoina hoe foara. Any amin'ireny ambanivohitra ireny miakabokatra. Tahaka an'ireny mihitsy ny Pentecoste tamin'ny andron'ny testamenta taloha. Dia amin'ny fotoanan'ny Pentecoste iny dia efa miakabokatra ny mpino dia asiana manatitra fanaty sitrapo ho an'Andriamanitra. Dia mahitsika aty amin'ny asan'ny apôstôly toko 2 ary noho ny tonga ozy ny andro Pentecoste dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Tsy tamin'io zany vao nisy ny Pentecoste fa efa nankalazaindreo taranaka be dia be fa nisy zavatra nifanotana tao tamin'io andro ny Pentecoste io mihitsy rehefa vory tao amin'ny efitra ambony ireo 20 mianadahy dia nidina ny fanahy masina. Mazava ho azy zany fa fidina ny fanahy masina dia maneho hoe fahavokarana. Nanomboka teo manko nisy ny famonjena sy fitarana ary fahavokarana ara-panahy. No hamarin'ny fanahy masina fa tsy tamin'ny fankalazana hafa ny nidinany fa tamin'ilay fijinjam-bokatra satria nanomboka teo nisy ny voaloham-bokatra ao amin'ny fiangonana. Dia izay mihitsy ilay sonia tian'ny fanahy masina ho tanterahina. Dia ho antsika kristianina zany afaka sady mitondra fanaty sitrapo an'Andriamanitra tsika amin'ny Pentecoste fa mibahan-toerana kokoa ny hoe raiso ny fanahy masina. Mazava ve ilay fanazava? Mazava tsara mihitsy. Ie, arak'izay teninao teo izay hoe latsahan'ny fanahy masina eo amintsika izay zany tena ankalazaina dia hozy izy koa ny ten'Andriamanitra hoe fahatempolin'Andriamanitra nareo ary ny fanan'Andriamanitra monao anatinareo. Dia nefa koa ary atao anatin'ny fandarana fiainam-baovaontsika dia hozy izy ianao hoe izay manana ny zanaka manana ny fiainana dia inona zany ny plasin'ilay zanaka eo amin'ny fiainantsika dia inona zany ny plasin'ilay fanahy masina eo amin'ny fiainantsika raha hoe azo hery ianareo amin'ny dina fanahy masina aminareo sy hoe izay manana ny zanaka manana ny fiainana. Ya, ao anatin'ny fandarana fiainam-baovao tokoa no misy antsika Joana. Mialohan'ny hamaliko an'izay fanontanianao izay dia aleo ataontsika mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra ny valiny. Hojerentsika vetivety izay voasoratra ao amin'ny filazantsarany Jaona toko 4:20 manomboka ny 5:20 vakijozao ny teny aminaran'i Jesosy hoe izany teny izany ozy dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eo aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahy masina. No amin'ilay mpananatra dia misy isa 4. Inona ny dikany? Parakleto, mpanampy, papahery, solivava. Amin'ny teny Grika ilay parakleto na hoe alos parakletos. Ny dikany raha hazavaina dia hoe ilay mitovy tsisy valaka amiko. Ny fanahy masina zany dia ilay mitovy tsisy valaka amin' Jesosy Kristy fa saingy ny anjara andraikiny eo amin'ny fiainantsika kristianina no samy manana ny azy. Misy dikany hoe Jesosy Kristy aloha no nirahana ary Jesosy miteny fa rehefa handeha izay vao avy ny fanahy masina satria Jesosy ilay mpitondra famonjena fa ny fanahy masina kosa mampitoetra antsika amin'ilay famonjena izay vitan'i Jesosy teo aloha. Na dia nandray an'i Jesosy ary zany ny olona anankiray ka tsy mandray ny fahafenoan'ny fanahy masina dia mety tsy hatojo hatramin'ny farany amin'ilay lalam-pamonjena, mety ho sola afaka andalana. Fa ny fanahy masina ilay papahery satria isy zavatra maro mandreraka eto ambonin'ny tany. Izy ilay mpanampy, misy zavatra be dia be tsy ho vitantsika mihitsy fa mila fanampian'ny fanahy masina. Ary izy ihany koa ilay solovava, misy zavatra be dia be mety tsy vitantsika mihitsy ny ady varotra azy eo an-tren'Andriamanitra fa ny fanahy masina no solovavantsika. Noho izany zany ho tsiriko tsara, samy manana ny anjara toerana eo amin'ny fiainan'ny kristianina na ny zanaka
na ny fanahy masina fa tsy maintsy ny zanaka ny mandeha aloha satria izaho Jesosy ny lalana sy famarinana ary fiainana. Raha vao mibebaka ny olona mandray an' Jesosy dia Jesosy indray manao batisa azy amin'ny fanahy masina. Fa tsy mitombona kosa ny hoe olona anankiray milaza fa manana ny fanahy masina kanefa tsy mbola mibebaka ary tsy nandray an' Jesosy. Tsy mitombona ny hoe olona anankiray manana faminaniana miteny amin'ny teny tsy fantatra kanefa tsy mbola nandray an' Jesosy. Mety teny amin'ny teny tsy fantatra izy fa mety fanahy hafa izay tsy idirantsika lalina ny ao ambadik'izay. Fa tsy maintsy Jesosy Kristy aloha zany no raisitsika dia izay manana an' Jesosy avy eo ka mbola mangetaheta dia Jesosy indray no manao batisa ao amin'ny fanahy masina. Mino fa manampy antsika izay valim-panontaniana izay. Ie, tena mazava tsara fa mbola misy fanontaniana manitikitika anay ihany pasteur hoe le herin'ny fanahy masina io zany no entina andresena amin'le mandrapatonga anao any an-danitra ve zany dia rehefa manana an' Jesosy ve zany dia tonga dia manana fanahy masina dia ohatrany ahoana mahakasika an'izay? Ya, ny herin'ny fanahy masina tokoa no manampy antsika kristianina ahafahantsika mahavita ny iraka lehibe eto ambonin'ny tany dia nahatonga ny olona rehetra ho mpianatra Jesosy. Izay le teny hoe fa azo hery ianareo izy amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko. Tsy afaka no kristianina ho vavolombelona mihitsika raha vao tsy manana ny herin'ny fanahy masina. Ary eo amin'ny androm-pahavelomantsika zany mandra-pahatonga ny fidirantsika ny lanitra dia tsy afaka misaraka amin'ny fanahy masina antsika. Satria any amin'ny epistily dia mbola milaza fa ny fanahy masina no nanasianantsika tombo-kase ho amin'ny andro fanavotana. Izany hoe ny fanahy masina zany no ahafahana manambara fa tena zanak'Andriamanitra, mpandovan'Andriamanitra ny olona anankiray. Tsy afa misaraka amin'ny fanahy masina mandrakizay zany ny kristianina. Dia le fanontaniana anankiray hoe izay manana an' Jesosy Kristy ve dia manana ny fanahy masina mazava ho azy. Ao amin'ny Jaona toko 1:12 dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe izay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany. Izany hoe izay nandray an' Jesosy zany dia nomeny hery ny fanahy masina. Fa tiako tsindriana eto Joana tsy hery ampy andehananao lavitra hatramin'ny farany io. Ohatran'ny zazakely anankiray zao raha vao teraka izy ka hoe tsy omena sakafo izy amin'ny andro aterahany dia mbola tsy maninona izy satria mbola manana tahirikery avy ao an-kibo mama izy. Rehefa ateraka indray ny olona mifandraisana an' Jesosy manana herin'ny fanahy masina izy fa tsy ampy hamakivaky ny fiainana, tsy ampy handresen'ny fakapanahy, tsy ampy hatonga azy ho vavolombelona fa tsy maintsy miandry hoy Jesosy hoe miandrasy eto Jerosalema ambandra-panafihinanareo amin'ny hery avy any ambony. Mila mbola mangetaheta zany fahafianoan'ny fanahy masina ny olona anankiray na dia efa nandray an' Jesosy aza. Efa misy ao fa tsy ampy andehanana lavitra tahaka ny zazakely. Ao aorianan'ny fahaterahan'ny zaza ohatra 3 andro dia tsy maintsy hoy ako hoe tsy maintsy mahazo nono izy na mahazo biberon. Fa raha tsy zany dia mampanahy no aviny. Ohatrany koa ny kristianina raha vao tsy atao batisa ny fanahy masina, raha vao tsy miditra amin'ny fahafianoan'ny fanahy masina, mampanahy koa no aviny. Mazava tsara. Eny tompoko dia ny izy amin'ireo zany ny zanaka sa ny fanahy masina zany mitondra an'ilay fiainana araka ny hoe fiainam-baovao moa zany no ianao ny tompona andraikitra ny fandarana fiainam-baovao dia afaka valianao hoe mahakasika an'izay. Ny epistiliny Jaona 1:5-12 manambara fa izay manana ny zanaka ozy izy no manana ny fiainana. Kristy Jesosy zany no mitondra n'ilay fiainan'Andriamanitra ao anatsika. Izy ilay mpialo lalana. Fa kosa ny fanahy masina no mampitoetra an'ilay fiainana mba ahafahantsika misitraka an'izany sy mahita ny hatsarany. Zava ho azy zany tsy afaka misaraka mihitsy ny zanaka sy ny fanahy masina. Jesosy Kristy miantso an'ilay fiainan'Andriamanitra, ilay fiainam-pamonjena ao anatsika. Fa rehefa tonga ny fanahy masina dia izy no mampitoetra azy ary mampivelatra azy ao anatsika. Hoe mampitoetra anazy eo amin'ny fiainantsika zany ny fanahy masina dia ohatrany ahoana hoe mampitoetra eo amin'ny fiainana anazy. Jesosy dia niteny fa ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra. Izay fotsiny aloha. Ny tontolona fanaratsy zany dia te hangalatra an'io fiainam-pamonjena, fiadanam-po, famasinana, fiainan'Andriamanitra ao anatsika io. Nentin' Jesosy ao anatsika ilay fiainana fa raha vao tsy tonga ny fanahy masina mihazona azy ao ho angalary ny mpangalatra ilay izy.
Zany mahatonga antsika mahita olona nandray an' Jesosy fa vetivety eo verin-dalana tsy nanam-pifaliana intsony nisy nangalatra le fiainana tao anatiny. Ny fanahy masina zany manao tombo kase izay le hoe mampitoetra mivalide moa zany raha ataontsika somary teny varivinanana eto. Ie, mahakasika an'izay hoe mampitoetra an'ilay fiainana io zany satria hoe fiainana tsara be le miaraka amin' Jesosy dia fiainana be dia be. Dia nefa niaraka ny teninao hoe misy ny kristiana lasa miverin-dalana, betsaka zao koa ny kristiana hoe sahirana, betsaka ny olona tsy afaka mitapo-maso amin'izany tsika miteny hoe ny fiangonana vao maika mampahantra. Dia ohatrany ahoana ny hevitrao mahakasika an'izany nefa tsika zao mitory, ianao zao mitory hoe manana fiainam-baovao tsika ao amin'ny Kristy, tena fiainana tsara be, fiainana mandrakizay tena hoe wow, izako zany tsy haniry an'izany. Fa ahoana ny hevitrao mahakasika an'izay? Ya, tsara izay fanontaniana izay a. Eto dia tiako tsindriana ao an'izay rehetra manaraka fa ny fiainana omen'i Jesosy Kristy a dia tsy fiainana miainga ety ivelany fa fiainana miainga ao anaty. Izay aloha zany mampiavaka ny olona ao amin'ny Kristy sy ny olona mety mbola tsy ao amin'ny Kristy. Ho antsika olombelona miaina amin'ny andavanandrom-piainana zany dia hoe rehefa manana an'izao, mitondra fiara ohatr'izao, manam-bola ohatr'izao dia sambatra miaina be. Fa tsy izay ilay fiainana ao amin'ny Kristy. Ny fiainana ao amin'ny Kristy dia fahatsapana fifaliana, fiadanana anaty, filaminana any anaty ary indrindra antoka fa voavonjy ilay fanahy ao anaty. Izany anefa jo anaty tsy manakana mihitsy no hoe raha ao anatinao aza moa manan-karena. Ahoana ny tsy tokony hivoahany iny arena ara-panahy iny mba ho hita soritra, ho hita taratra eo amin'ny fiainana maha-olona. Anisan'ny firesaky ny olona ny hoe arakaraka ny habetsaka ny fiangonana ny mampahantra firenena. Ya, za koa nefa teteny fa arakaraka ny habetsaka ny savony, betsaka koa ny loto hitantsika. Zay ngamantsika mahita foana dokam-barotra na savony na vovo-tsavony na ilay savony bara reny fa manintsika mbola mahita fa maloto ny tanàna, maloto ny dikany dia zao zay tena mapiatra azy no ahita vokatra aminy. Na dia hiara-tory amin'ny savony aza ny olona kanefa tsy mampiatra azy amin'ny vatana miaraka amin'ny rano dia tsy afaka hitondra fanadiovana. Na dia mivavaka aza ny olona fa tsy avelan'ny mandaitra tanteraka ao aminy na ny fampianarana soratra masina na ny asan'ny fanahy masina dia eo mahatonga ny olona miteny hoe ohatrany tsisy fiovana mihitsy fiainan'ny olona mivavaka. Fa amin'ny fotoana kosa sahatsika no mampiatra ny fampianaran'ny Baiboly, sahatsika mamela ny fanahy masina tena hiasa dia hozy ny tenin'Andriamanitra hoe efa nomeny ny herin'Andriamanitra anareo izy ny zavatra rehetra momba ny fiainana sy ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Izany hoe sady manan-karena anaty mba anana ny onony amin'ny fiainana maha-olona. Mazava tsara, mankasitraka pasteur. Resaka moa ianao teo hoe fiadanana, fifaliana, zavatra ao anaty dia misy hoe vokatry ny fanahy araka ny tenin'Andriamanitra dia voavokatry ny fanahy ireo ve pasteur angatahana ve zany sa efa ao anatintsika zany ireo tokony efa hoe iainantsika sa hoe mila angatahana hoe Jesosy mba minanso. Miresaka ny Baiboly eo amin'ny Galatiana 5:22 misy an'izay hoe fa nivokatry ny fanahy ozy izy dia miresaka maromaro anankisivy izay raha tsy diso ahy. Miresaka izy hoe vokatra, fruit. Ny vokatra dia miainga tamin'ny vo. Mazava ho azy zany nitondra an'ilay vo kely ao anatsika amin'ny fanahy masina. Fa rehefa karakaraina ilay vo, tondrahana ilay vo efa ao anaty dia tsy maintsy miandry fotoana ahitana an'ilay vokatra. Ozy ny olona sasany indray mitsara ny olona mivavaka. Nareo izy mivavaka kanefa jereo sady pakahaly nareo, jereo nareo mitebiteby lavy nareo. Tsy midika mihitsy zany fa tsy nandray ny fanahy masina ilay olona fa mbola vola izy amin'izay, mbola mila ampivelarina, mbola mila tondrahana. Fa ho avy ny fotoana ny vo aniry tahony ary ny tahony aniry sampany ary ny sampany hitondra vokatra. Izany hoe faharetana zany Joana ny tena ilaina. Faharetana filomana mambavaka miaraka amin'ny fanahy masina. Tsy azo terena indray andro ny ovana fo ny olona dia hoe anam-piadanana, anana ny sivy vokatra andraisan'ny Baiboly ka ny vokatra rehetra dia mitaky fotoana mba hiakaran'ny vokatra. Zay. Mazava tsara. Dia inona zany toa hevitra afaka omenao pasteur? Misy olona tena te hiainan'ilay vokatry ny fanahy ireo dia ohatran'ny zany tokony atao mba hafahany mba tena anana, mba tena ho hitan'ilay vokatra, mba tsy ho tenitenena, mba tsy hisony ilay teniteneniny hoe ianao hoe mavavaka ty ohatran'izao. Ya, faharetana
raha aloha zany mila manana faharetana ny fiarahana amin'Andriamanitra. Misy joanany hoe asan'ny fanahy masina dia misy ny vokatry ny fanahy masina. Ny tany anankiray tsy maintsy hiasana dia izay vao mahavokatra. Ny olona anankiray mamela ny fanahy masina hiasa ao anatiny no afaka hitany vokatra ny fanahy masina. Mino ny tany anankiray manaiky hiasana no afaka hitondra voka-bary ohatra. Ny asan'ny fanahy masina dia mampaiky ny olona ny fahotany. Ny asan'ny fanahy masina efa nitanisantsika teo, papahery, mpitarika amin'ny famarinana. Zany hoe avelanao izy hitarika anao amin'ny famarinana, avelanao izy apaiky anao amin'ny fahadisoanao, avelanao izy hanampy anao, fa rehefa avelanao miasa izy dia mahavokatra ianao avy eo. Ie, mbola resaka foana moa tsika hoe fiainam-baovao dia misy fiainam-baovao rehefa miaraka amin'ny fanahy masina, rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia ohatrany ahoana zany hoe fiainam-baovao io ve ilay hoe tsy hatantaky ny any an-danitra ve pasteur? Ya, fomba fitenin'ny olona andavanandro moa zay Joana, kanefa itsika moa zany mba mahazo an'izao nisy ty sehatra zao dia azavaitsika. In'ilay hoe tia tantaky ny any an-danitra iny dia misy teny eo alohan'iny vavaka nampianarin'ny tompo hoe ho atao aneo izy ny sitraponao tia tantaky ny any an-danitra. Fa raha esorintsika ilay aloha dia tavela lasa hoe tia tantaky ny any an-danitra, fa ny tena marina ny tia tany tsy hitovy amin'ny any an-danitra mihitsiny. Satria raha mitovy amin'ny any an-danitra ny tia tany dia efa andao anorom-ponenana eto. Andeha tsy hisaitsaina intsony no any an-danitra, fa tsara lavitra ny any an-danitra. Fa kosa ilay fiainam-baovao omeny Jesosy, fahatsapana ny anatin'ny fanahy, fahatsapana izay tsy ho voavidim-bola, fahatsapana tsy hananan'izaniza mihitsiny, lasa manana ny fiainana iainan'Andriamanitra mihitsiny izany ianao anatinao ao e. Ka na mitebiteby ny olona ianao tsy voatery tebiteby, mitaitaina ny olona ianao tsy voatery taitaina, ianao manana fitsarana anaty, lasa tsy baiko ny zavatra avaty avelany intsony ilay fiainanao anaty. Taloha manko tsika raha mbola tsy nandray an'i Kristy, ohatra raha vao misy vola kely dia mitsikitsiky be, raha vao tsisy vola dia motomototra be, satria ilay zavatra ity avelany no mifeny ao anaty. Fa raha vao tonga ao anatintsika Kristy sy ilay fiainam-baovao dia feno fahatsarana, ilay fahatsarana ao anatintsika indray no manova ny tontolo-piainana rehetrarehetra. Ka mino fa samy manana ilay maizy azy ilay hoe tao tany taky ny an-danitra sy ilay fiainam-baovao. Oui, dia hoe tsy araka ilay eritreretin'ny olona zany hoe fiainana manan-karena be, fiainana tsy olon-java-ninona tsy ohatr'izay zany ilay fiainam-baovao amin'ny Kristy, fa kosa hoe tena misy fihavahana manokana. Raha ny fanazavanao izay dia inona zany mampiavaka an'ilay fiainana ety an-tany sy fiainana any an-danitra, pasteur? Ya, ho valiko eto izay. Amafisiko ilay valiteny teo aloha moa zany raha ny tena marina. Ny fiainam-baovao amin'ny Kristy dia karazana fiainana tsy faritan'ny tontolo ety ivelany na tontolo ara-materialy. Marina fa raha jerentsika ireo olona amin'ny andron'ny testamenta taloha, ohatra ry Abrahama, ry Josefa, Isaka, Jakoba, dia tena nanan-karem-be izy. Nanan-karem-be zany ny mpanjato be moa zany. Fa raha vao miresaka tsika fiainana amin'ny Kristy dia tsy mijanona amin'izay zavatra ny ivelany izay intsony. Satria raha izay ny tena antsoina hoe fiainana dia inona moa ny andraisan'ny olona ny Kristy? Raha hoe ampy amin'izay zany ilay banga ao anatin'ny olona, hoe rehefa manam-bola dia feno ny banga, manan-karena, manana toerana ambony, dia tsy ny ankiaviavy mihitsy ilay lehilahy anankiray mpanan-karena antsoina hoe Zakaiosy. Fa matoa izy ny ankiaviavy te hitan'i Jesosy dia fantany fa misy zavatra tsy nety feno tao anatiny tao, nitady an'ilay fiainam-baovao izy. Nanana ny daholo izay nanana ny Abrahama, nanana ny vola aman-karena, fa tsy nanana antoka amin'ny famonjena izy. Tsy nanana antoka izy hoe voavela ny elony, ary rehefa niona tamin'i Jesosy izy dia feno ny banga tao anatiny. Dia izay zany mahasamihafa ilay eritreretin'ny olona hoe tena fiainana be sy ilay fiaina-baovao. Ka afaka misafidy tsara mihitsy zany ianao izay manaraka manokana ny amin'izao fandarana manokana izao, fa ilay fiainanao amin'ny Kristy Jesosy zany tsy fiainana farahidina akory, fa fiainana manomboka ao anaty, misy fahafenoana, fitsarana ao anaty. Ary ny ety ivelany dia efa niteny koa Jesosy hoe hanampy anareo izany zavatra rehetra izany.
fanaintanana farany ary pasteur tena feno be zay fifampizarantsika teto zay afaka manazava venao amin'ireo mpanaraka mety misy liana hoe asaiko mba te hivavaka any mbola tsy manana fiangonana na tsy haiko mba te hiaraka androso aminareo dia afaka manome ny aiza misy anareo ny fandaharam-potoana anareo zay tianao holazaina. Ya fanentanana fara moa zany amin'izao akatoko ny fankalazana ny Pentecoste izao. Pasteur Tojo avako manana mivady sy ny mpiara-miasa aminy ary ny fiangonana Fiainam-baovao amin'ny Kristy moa dia manatanteraka fitombavaka lehibe intelo miantaona isan-kerinandro. Ny talata toandro amin'ny 12 ka hatramin'ny latsaka fahefany dia etsy amin'ny trampokon'olona Analakely. Isaky ny talata moa zany io misy fa tamin'ity herinandro masina mialohan'ny Pentecoste ty moa zany dia niopana tanteraka ny amin'ny fanomanam-panahy fiandrandrana ny herin'Andriamanitra. Ny zoma atoandro kosa dia fotoanan'ny fanafahana satria maro ireo zavatra mangejany olona amin'izao fotoana izao dia manana fotoam-panafahana lehibe ny fiangonana Fiainam-baovao amin'ny Kristy isaky ny zoma atoandro amin'ny 12 ka hatramin'ny latsaka fahefany eny amin'ny fonana foibe Fiainam-baovao amin'ny Kristy Andotapenaka izany. Ho amafisika eo makasika an'izay ary ny alahady kosa dia manana fidirana telo ny fiangonana amin'ny 7 ora sasany fidirana voalohany maraina amin'ny 10 ora sasany fidirana faharoa amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 ora sasany kosa ny tolakandro ilay vavaka arahana fampitahan-kery. Ny fiangonana Fiainam-baovao amin'ny Kristy dia 500 metatra miala amin'ny gare routière Maky Andotapenaka miatoraka amin'ny arabe francophonie ohatrany any Akazomanga iny. Tsy mandeha lavitra fa raha mandeha 500 metatra dia mahita rond-point anankiray misy mpanasa fiarakodia eo. Ilay mianavaratra makany amin'ny Akordiky, miatsinanana makany amin'ny Akazomanga. Eo ianao no mijanona zany dia mahita ianao trano lehibe misy rihana roa miloko mavo sy tsipika marron. Ao amin'ny rihana voalohany no misy ny fiangonana Fiainam-baovao ao amin'ny Kristy. Mety efa nanompo an'Andriamanitra ianao fa nisy fiamorana sy fangatsiahana. Mety tsy manana ny toeram-pivavahana mitaizanao ianao. Mety tsy finoana kristianina ihany koa mitaizananao hatramin'izay fa hafa fa ankehitriny resy lahatra ianao ny amin'ny Jesosy Kristy ka mba te hiaraka ifampitantana ara-pana ho any an-danitra miaraka aminay tonga soa ianao amin'ireo fitombavaka ireo. Talata toandro amin'ny 12 iako trampokon'olona Analakely ny zoma sy ny lahady kosa dia tia fobe ny fiangonana Fiainam-baovao amin'ny Kristy Andotapenaka izany. Nazava tsara tena nafinaritra be fifampizaratsika teto pasteur mankasitraka anao mino za fa nisy zavatra tena raisinao maro be mahakasika an'izay Fiainam-baovao Pentecoste fanay masina nisy fanontaniana mety nanitikitika anao raha ohatra koa ny hoe aiza misy ny fiangonana misy ny pasteur Tojo moa zany dia efa nazavainy anao teo mankasitraka pasteur tamin'ny nandalovanao teto amin'ny MCTV. Ya makasitraka ny MCTV ihany koa nampandrosony tenako misaotra ihany koa ny amin'ny Joanasiny namana teknisianina napita izao resadresaka mahafinaritra izao. Tahin'i Jesosy daholo. Tahin'Andriamanitra tolotopoko.